tsy ampilazana ny demokrasia ny fanatanterahana fifidianana fa tokony mitohy amin'ny alalan'ny adihevitra sy mifampiresana izany mba hisiny ny fitoniana sy hamarotoerana fitondram-panjakana iray nijoro taoriana ny fifidianana hoy ny fahonekevitry ny Jenaraly TSARANAZY Émile. Araka izany dia mila mitandrina na ireo mpanao politika pombo na mpanohitra ny fanjakana fa mafy atsikosehany tantara izany manao sesitany tenany na exilé politika taoriana ny fifanindranana ara-politika izay. Mila mahay makalesona noho izany ny mpanao politika samihafa mba tsy verenany izay sary efa nisy tany amin'ny fotoanany fandimby tamin'ireo mpitondra ny fandimby. Ho an'ireo kosa izay mamita iraka na mission nataon'ny fitondram-panjakana dia tokony hay andanjalanja hanomezana ohatra ny zava-nitranga teo amin'ny filohany anty amin'ny era-pirenena olom-boafidy izy toy izany ihany koa ny tranganisy teo amin'ny filohany anty amin'ny eran-doha teo aloha izay sady olom-boafidy ka miteraka disadisa sy lonolon'ny politika rehefa tsy voafezany rehetra izany. Fanokevitry ny Jeneraly TSARANAZY Émile manoloana ny raharaham-pirenena tsy izay mety heverina ho ao ambadiky ny tontolo politika samihafa rehefa tonga ny fotoana ifandimbiasana. Non, za aloha na iza adversaire politique mifanohitra mpanohitra na tsy amiko farany zay mafy zany atao hoe exilé politique zany. Tena mahatsiaro teny ianao zany ary ampatsahivony le tompotany fa tokony any amin'ny taninao ianao na mijaly tohinina ara fa tsy tokony andositra. Ka za zany dia tsy mba maniry na adversaire tohinina ka maniry azy ho exilé politique amin'ny fiainana. Ny alana amin'ilay izy dia ny fifanantonana foana. Tsy maintsy miresaka ny mpitondra sy ny mpanohitra vao mandroso ny firenena. Zany hoe zany ny demokrasia tsy mijanona amin'ny fananaovana fifidianana fa mitohy rehefa vita ny fifidianana dia mitohy amin'ny atao hoe adihevitra. Ny vokatry ny adihevitra no tokony hitondrana ny firenena na firenena inona na ny firenena inona fa io adihevitra io no mahademokrasia ny demokrasia. Tsy ampy ny fifidianana fa mifameno ny fifidianana sy ny demokrasia non sy ny adihevitra rehefa vita ny fifidianana zay vao feno ny atao hoe demokrasia. Manoloana ny toadra raha misy dia ny lesona hitako zany na miaraka tohinina na miray petsapetsa tohinina ny eo amin'ny fitondrana dia tokony ho malina ihany ireo asaina manatanteraka zavatra tsy azo eritreretina amin'izao fotoana zao. Ohatra raisiko amin'izany ny iraka ataon'ny fitondrana manala ny mpanina. Ny iraka alefan'ny fitondrana nanala ny président sénat teo aloha amin'ny fomba zay azo lazaina fa hoe tsy démocratique satria olom-boafidy ny président sénat, olom-boafidy ny président ny assemblée nationale, kanefa dia irahana ny olona eo akaiky ny fitondrana manatanteraka iraka manala ny reny olona reny amin'ny toerany ary manala amin'ny fomba manala baraka. Zaho dia mba mampitandrina fa amin'ny fotoana farany reny olona reny ange ka indraindray tsy tafiditra ao anatin'ny roplanina rehefa amin'ny fotoana farany ary dia ianjerany
ny atezerany ny vahoaka zay ny fidy an'iren'olo mbo afidy regny. Ka za dia mba misarika ny sain'ny sasany any am'izao fotoana zay amelezana ankolaka ary amin'ny fomba tsy mihaza ny olona voafidy hitondra ny firenena am'izao fotoana zao.